Ya, hafatra ho an'ny province-ny Majunga ndray zany amin'izao fotoana zao mbola zabe tsy misaraka ihany ty fa na dia zany manana faniriana sy hitahita mba tia hiara ikombona, tia hiara iombona amin'ny reo olon'ny Majunga zany, Mahajanga. Mbola hita Antananarivo ihany tenako amin'izao fotoana zao. Mbola tolona ihany ho an'ny tanindrazana ihany resahana. Ankehitriny za dia manentana antsika vahoakan'ny Majunga zay mahatsapa fa nena tao anatiny fahoriana, nena tao anatiny fijaliana nandritra ny fitondrany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ary zay nahatsikaritra ihany koa fa tena nisy zavatra tsy nety, ary zay mahatsikaritra ihany koa fa tena tsy nanjary marina, tsy nety marina ny fomba firafitry ny fitondrana tamin'ny Hery Rajaonarimampianina mantsy. Dia manao fanentanana ho anareo aho, tanora zaho, zay hitanareo, tanora avy any amin'ny province-ny Tamatavy, ka tonga eto Antananarivo hitolona ho an'ny tanindrazana, hitolona ho an'ny tanindrazana ho any amin'ny fanavaozana sy fanavotana. Ka manentana anareo vahoakan'ny Majunga ny tenako amin'izao fotoana zao andaotsika hiara entana, hiara hirodorodo, ary hiaraka hitsangana, hilatsaka amin'ny 13 mai tsika, hilatsaka amin'ny 13 mai tsika, hanohana an'ireo depiteo 7-7 lahy. Marina fa na dia efa tsy mila fanampiana intsony izy ireo, fa tsika kosa, tsika vahoaka, adidy zontsika vahoaka zany, hiaro atsika vahoaka, satria mantsy ireo mpitandro filaminana, ireo gendarme sy ny polisy rehetrarehetra reo zany nantenana hoe hiaro atsika. Efa hitatsika reny zavatra nataon'izy ireo tao amin'ny 13 mai tao Analakely tao, efa hitatsika reny, kaza mba matoritory tsony, fa efa tsy namantsika tsony reny, fa efa tsika samby atsika zao no fampiaro, efa tsika samby atsika zao no mifanampy. Fa raha tsika samby atsika ndray zany lasa mifanohikevitra, farany ange tiako nireny raisitsika, tia ny raisitsika farany. Efa hatraiza moa tsika amin'izao fotoana zao raha mba dinihinao, ny fiainantsika efa tafiditra aiza tsika amin'izao fotoana zao. Ka androany izahay zany mampilaza aminareo, manambara mba tonga vasaina amin'izay zalahy. Ny HVM zalahy efa tsy vahaolana intsony, efa tsy vahaolana intsony ny HVM, fa efa hitatsika daholo ny zava-nitranga rehetrarehetra. Mba manaraha ihany anie nareo ny vaovao misy, fa fanapotehana, fanandevozana, fisolokiana sy fanambanambaniana ny fitiavan-tena, zay ihany ny zava-nisy hatrizay. Fa mba jerevo, mba mitadiava ny olona zay tokony hahavita. Inge tsy midika hoe ny olona rehetrarehetra zay manao tsara resaka ataoko hoe na hoe ny olona manam-pahaizana, manana ny maha izy azy, inge tsy zany inge ny olona mendrika ho fidiana ho mpitondry. Aoka tsara hazavatsika amin'ny tsara zay zavatra zay. Fa atsika dia tokony mba hanana ny toe-tsaina maha-malagasy atsika, hoe atsika dia tena zatra miaina amin'ny fahamarinana, atsika malagasy zany, ny firenena misy atsika tena hita fa tena firenena tena hoe tsotra, ary tena firenena zay farany zay mora hoentina. Fa nefa ireo goekantitra ny politika ireo ihany anie mahatonga atsika ohatran'izao. Aleotsika mba mitady indray, ohatrany atsika le ataoko hoe misy fikambanana zany ataontsika any amin'ny toerana misy atsika any, dia mba manangana olona anankiray tsika zay teny hoe olona azo antoka tsara. Inona dia olo tsotra aza, fa mba hitatsika andavanandro hoe olona tena manao zavatra amin'ny hafanam-po sy herim-po lehibe ty lehilahy ty, ka aleo atsangana ho filoha. Inge mbarako anareo ne raha tonga amin'ny filoha inge mbarako anareo zao mantsy matetika iny sitrapon'ireo ihany le izy, fa nefa misy ambadika ry zareo, dia manaiky atao saribakoly zay inge mahatonga atsika dia afarany amin'izay atsika miatreka ty miafara ry miafara ty.
de tsisy tsy hoe inona am'zay ny ataontsika de potika tsikelikely atsika malagasy de mihalany tamin'igny tsikelikely de zao am'zay de eo am'zay mbola ireo ihany de mitsangana ndray manao hoe aka izy zao ny antondreny zao ny antondreny de mbola mitanoroka miondroka ihany antsika malagasy mbola miakohoka ihany mba tonga vasaina am'zay ry zalahy fa hitsinareo efa mitsangana zao zahay am'zao fotoana zao tanora zay hitanao eo andeha hanatanteraka le temantsika hoe tanora ho avin'ny firenena ary mbola manitatra antsika tanora namboka ihany koa amin'ny faritra ny Majunga any eny fa na de tsy ny tanora iazy fa na de nivoaka ny Majunga mihitsy aza no hitsangana de tongava zalahy tongava eto Antananarivo atsika hanotrona efa be dia be moa zany nivoaka ny Majunga tonga eto fa mbola manetana foana izy am'zao fotoana zao eny re zay mbola tavelany mba mianara zalahy tonga de mba manana herim-po zalahy raha tianareo hiova marina anty malagasy Madagasikara atsika ty tianareo fa hiova hankany amin'ny fandrosoana fa am'zao fotoana zao le fandrosoana zany de tsisy nefa ahoana nefa le temantsika malagasy ny Madagasikara handroso ny tanjona hanan-karena de aiza ry zany zavatra zany am'zao fotoana zao atraiza ry atsika am'zao fotoana zao mandroso ve ny Madagasikara ny sinireny fanapotehana reny fandrosoana ve reny firosony fananan-karena ve reny fanapotehana reny fandravana reny fiemorana reny fanapotehana de zay zany ny antony anambarako eto amitsika am'zao fotoana zao fa izahay moa tsara ho fantarina nahino an-tsavo zahay nataony Andriamatoa Maraka Tatandraza ary ihany koa andeha hanampy ny herim-ponay mihitsy koa andeha hanampy sy hitolona hiaraka am'ireo député 7 lahy ireo ary Andriamatoa Maraka Tatandraza ihany koa vonona hitsangana andeha hitolona ho an'ny tanindrazana ka zay indrindra nahatonga anay andao zalahy hampintsika Maraka Tatandraza sy ireo député ireo fa tena hita fa reo olona reo tena manana herim-po sy manana tanjona hanova an'ity Madagasikara ity ka izay zany no hafatra amba apitako amitsika vahoakan'ny Mahajanga rehetrarehetra fa eto zay am'zao fotoana zao miandry fahatongavanareo zay mbola tavelany fa zahay moa rehefa anareo zany tsy hetsika de zahay tonga eto foana zany no ndehe tsangana izahay hotanareo moa zany fa tiako hisafonen'ny hery rajanary mampiana anareo iny ya anareo SVM zany tsara ho marina tsara de zay zany ampafantarako anareo de manao mandra-piona zalahy de amin'ny manaraka